Fanandefa miditra anatin'ny hiditra anatin'ny ririna kosa sika miamangatsika ny andro ianao dia mbola misy ny fifaninanana ho an'ny taranja lomandro. Ny kluban'ny Kosfa no ikarakara izay fananana izay ary défi froid izay no anarana nomena ity hetsika izay karakarain zareo amin'ny fahafolon'ny volana May ity melohany izay hidiranao amin'ny tena andro mangatsika izay tokoa no antony ny karakaran zareo faninanana mba hanomezan-danja hanomezana faninanana ho an'ireo mpiatroka ary tsy manana karaha-pilalaovana ihany no andray anjara no hetsika ity fa na radio sekoly na ny orinasa ihany koa. Ho fanampiana ireo mpilomano malagasy sy ny mpakafy sy ny taranja lomano dia ikarakara faninanana ny kluban'ny Kosfa mialoha ny katonan'ireo toby filomanosana satria dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny mangatsika isika izao. Grand défi froid io no hetsika izay karakarain'ny Kosfa sampana lomano amin'ny faran'ny herinandro izao. Io faninanana taona amin'ny vola fahafolo volana May zany tondra ny anarana hoe défi froid zavatra fanaonay eto isa-taona io zany. Ny antony anaovanay an'izy io zany dia mba hitanareo moa fa ny saison zany eto Nalamanga eo amin'ny mbolana eo ny antony anaovana an'ilay défi froid zany mba analavana lavalava koa zany ny saison mba tsy avy dia ho tapaka zany ny filomanosan'ny ankizy satria itsika moa tsy dia manana ny piscine mafana eto ka eo zany misy olana ianao naovana ny défi froid ity zany dia mba analavana kokoa ny saison mba afaka milomano amin'ny fotoana lavalava kokoa ny ankizy mandra-patongany izay atao hoe piscine mafana izay karakarain'ny fédération malagasy fa ho anay zany ny anto piscine sy antony anaovanay an'izy ity dia mba ananan'ny ankizy fotoana lavalava ahafahana milomano. Raha mifahitanareo azy manova zavatra eo amin'ny zava-pitan'ny ankizy ve ny fahalavana izay fotoana hoe lomanosana izay raha mihoatra amin'ny mahazatra? Raha ny tena marina zany reny atao hoe kalaza amin'ny lomano reny dia mandava taona dia ao anaty rano tsy tokony izy fotoana zany tapaka fa milomano foana nefa ny ankizitsika dia raha vao tonga ny andro mangatsika dia voatery ajanona satria tsy zakany ankizy tsony ny atsika ao anatin'io rano io dia miteraka fatapahana ny effort ezaka ataon'ilay ankizy zany tapaka dia tonga indray ny saison manaraka zany dia vao mbola miezaka kely indray zany misy fotoana tapaka kely zany eo ampovoany zay ny antony anaovana ity zavatra ity moa sady ny antom-pisiny atao hoe club moa zany dia mikarakara compétition mba ahafahana mampiona an'ireo ankizy ireo mba ahafahan'ireo ankizy ireo mba mifampijery hoe ahafahana mitidy izay ho sangany ao anatin'ny tontolon'ny filomanosana. Mizara telo ny faninanana amin'ity grand défi froid ity manazava indrindra ny mikasika izay fizotra ny faninanana izay Andriamatoa Ramandimby Arso Tojo ary Fetra tompona andraikitra ara-teknika. Fizotra ny fandaminana eto zany mizara telo mazava tsara aloha zany programme maraina zany natokana ho an'ny entité militaire zany amin'ny fito ka hatramin'ny sivy eo dia manomboka amin'ny sivy ka hatramin'ny ray eo io zany anasana ny izay rehetrarehetra zany hoe fanina natation na koa hoe non licencié ny société ho tonga zany amin'ny fotoana io andray anjara ary manomboka amin'ny ray ora ka hatramin'ny efatrora zany natokana ho an'ny licencié zay zany ny fandaminana amin'ny ankapobeny eto amin'ny bassin no andro araka zany izavy zany ny afaka mandray anjara dia ho an'ireo olona te handray anjara aiza izy anatony inona ny fepetra amin'ny fandraisana anjara? Ny fepetra zany amin'ny ankapobeny dia afaka mandray anjara ny rehetrarehetra amin'ilay izy hoe promotion na natation zany rehetrarehetra zany afaka mandray anjara fa voatokana fotsiny hoe ho an'ny tsy manana licence sy manana licence ao anatin'izay dia raha ohatra zany izy vonona ny anjay anjara dia tonga dia afaka manantona mivantana aty amin'ny piscine Betongolo amin'ny andro io na
miantso ny laharatabia zay afaka omena atsika fetra ve nisy mifandray anjara satria raha le asainareo anatiny a misy sekoly a misy orinasa sa voafetra ve lay izy sa hoe zay tonga eto dia afaka mandray anjara avokoa tsy voafetraka raisina tamin'ireo daholo zay tonga eo fa tsy voafetra ma promotionnel azy dia tena hoe tsy voafetraka malalaka zany fandraisan'izany hatramin'ny andisport raha sainay ho tonga amin'io satria zany izy hoe tena hoe fanitanana ny olona ho tian'le taranja lomano amin'ny akapobeany ny tena hoe anaovanay an'ilay hetsika zany tsara trindrina manokana fotsiny zany ao anatin'ilay fandraisana anjara fa ho an'ny entreprise ny société dia relais zany no iraisana olona enina zany no mandray anjara ohatr'izay ihany koa no an'ny école relais zany fa ho an'ny fananatation zany no afaka mandray anjara ny olona tsirairay avy anatin'ilay compétition zay raha zay anasanantsika rehetrarehetra zany no tonga itorapaty misokatra ho an'ny daholo be araka zany ity fanan'ity ary etsy amin'ny dobo filomanosan'ny betongolo ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara